fampianarana avy any an-danitra. Lehilahy nisehoan'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Aza dio ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 sy sasany hariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao. Dia isaorana ary isika rehetra izay efa miandry vonona ny anaraka ity fandaharana vaovao izay ho arahanareo manomboka androany ity eto amin'ny CCL TV. Isaorana ilay Andriamanitra lehibe ary izay nanome izao fotoana izao dia manolotra ny arabamamy ho antsika tsirairay avy ny tenako eto ampanombohana dia arabaina avokoa na kely na lehibe na lahy na vavy na iza izay manaraka izao fandarana izao. Ny fiadanana sy ny fahasoavana be dia be avy amin'Andriamanitra no irarinay mba ho anareo rehetra ary eto ampanombohana. Fandarana vaovao arahinareo ary manomboka androany eto amin'ny CCL TV ny fandarana hitanao zao, mitondra ny lohateny hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Zay zany ny anaran'ity fandarana ity vitao ny asan'ny fahamarinana. Dia aza tapaka intsony ary fa zavatra maro no arahinao, zavatra betsaka no hitanao ary ao anatin'izao fandarana izao izay mandeha zany eto amin'ny CCL TV isaky ny talata sy alakamisy. Indroa ao anatin'ny herinandro no fotoana iarahantsika, zany hoe talata sy alakamisy. Ny ora dia samy amin'ny 7 sy sasany hariva avokoa zany. Dia aza tapaka intsony fa zava-dehibe ny hoarahintsika ary atao anatin'ity fandarana ity. Dia izay zany dia manentana ny tsirairay. Mety ianao efa mpivavaka, mety ianao mbola tsy mpivavaka, izay rehetra nahita ny fanentanana, izay rehetra nahita ny sport dia tonga ary ity ilay ora, tonga ilay andro izay erahantsika ka dia aza tapaka intsony manaraka izao fandarana izao. Fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana iarahanao amin'ny pasteur fitiavana Erinirina. Zay zany no hoarahintsika manomboka anio ka dia mirary izay mba azoto manaraka ianareo, mirary izay mba tsy ho tapaka intsony ianareo, mirary izay mba isy ihany koa olona hafa hoentinao ary anaraka izao fandarana izao. Ka dia raha mbola misy ary namana izay mety hoe tsy ao an-tokantrano fa mety varibariana any an-tokotany any ivelambelany any dia mba antsoy izy ireny fa tonga ny ora, tonga ny fotoana izay anombohantsika anaraka ity fandarana androany ity. Izay rehetra efa niandry ary dia mahana raha tsy tapaka manomboka androany. Raha fantatro ihany koa hoe misy namana izay mety hoe tianao anaraka izao fandarana izao nefa tsy naheno izy, tsy nahafantatra izy, dia mba ilazalazao anaraka ny fandarana ary manomboka androany. Fa anio ary dia tonga ao anatin'ny fotoanan'ny fanokafana ity fandarana ity tokoa isika, ka manasa anareo tsy hetsika amin'izay toerana misy anareo intsony fa anaraka sy hijanona hatramin'ny farany ary mandra-pahatapitra ity fandarantsika fanokafana androany ity. Dia anio misy zavatra tianay ampahafantarina anareo aloha melohan'ny tena hoe irosontsika amin'ny fampahafantarinareo zavatra maro, satria fantatro hoe andrasanareo daholo ny loha hevitra maro ary misy faly, tena faly amin'izao fotoana izao hoe ity mihitsy ilay tena zavatra nandrasako, zany mihitsy ilay zavatra tena tadiaviko. Isaorana ary ilay Tompo Andriamanitra satria namaly ny etaetanao izy matoa matsiaro sy matsapa an'izany ianao amin'izao fotoana izao. Tiako anefa ny mampafantatra ho antsika rehetra aloha izay nanaraka ny fanentanana tamin'ny alalan'ny sport izay nandeha teto amin'ity fahitalavitra ity, fa ity fandarana ho arahantsika ity zany dia fandarana ara-pivavahana rano fotsiny. Tsy misy resaka politika ato, tsy misy resaka zavatra hafa ato na inona fa fandarana ara-pivavahana. Ianao zao mety mieritreritra nefa hoe
zavatra efa hitanay foana zafantarana mpivavahany zany ao ary mety aminaviana hoe efa haiko tsenjera zavatra ho tenenao hoe pastoera diso ianao fa ny marina dia zao fandarana hafa no ny fandarana ara-pivavahana rehetra ity fandarana any an-tanana anao manomboka androany ity ary anio no ampahafantarako anao hoe inona no mahatonga miteny sy milaza fa fandarana hafa ity satria raha raisitsika fotsiny zao ny zavatra hita atao anatina spot dia hoe fampianarana avy any an-danitra zany dia efa anisan'ny mampiavaka azy fampianarana no arahantsika eto fa saingy tsy fampianarana avy amin'izao tontolo zao na avy ety amin'ity tany ity fa fampianarana avy any an-danitra ho hitantsika amin'ny fanarahana tsy tapaka ny fandarana ny anaporofonao fa tena fampianarana avy any an-danitra marina izao ho arahinao eto amin'ny vitao ny asan'ny fahamarinana izao dia maro ny zavatra mety andrasanao ohatra hoe inona ny miandry an'ity tany ity ny afaran'ny fiangonana rehetra ny be diabe zao ny miandrandra n'la tena hoe apokalipsy tena izy zany rehetrarehetra zany ho resahantsika tao anatin'ity fandaran'ity daholo fa mangataka anao zany hanana faharetana mety misy tena mamaiky anao am'ireo hoe ny anazy ny tena mamaiky anay dia hoe reo faminaniana rehetra teto Madagasikara ao ny sasany maiky andray am'le hoe reo zava-miafina rehetra ao anatin'ny baiboly ao ny sasany tena maika be mihitsy am'le hoe ny apokalipsy tena izy sy ny sisa sy ny sisa fa zao ho avo daholo zany rehetrarehetra izany fa mandeha ambaratonga zany ity fandarana ity reo lesona rehetra sy ny loha hevitra rehetra zay andrasanao mbola be diabe rangeny tsy voalaza ohatra hoe inona ny tena andro nahafatesan'i Jesosy Kristy zany zao mety be diabe tsika amin'ny andro izany dia zay valim-panontaniana rehetra mety andrasanao dia tsoroko aloha izaho tsy manome ny hevitro fa manome anareo lay antsoina hoe fampianarana avy any an-danitra zay zany mitady dio ka androany aloha mbola tsy misy fampianarana hoentina aminareo fa manana faharetana nahoana moa satria tiako hovelarina amin'ity fiarahantsika androany ity antsoina hoe fanokafana ny antony mahatonga anay nametraka ireny hoe fampianarana avy any an-danitra sy ny fanentanana rehetrarehetra ireny ary androany any koa ny tiako asongadina aminao hoe nahoana moa no miteny fa hafa no ny fandarana ara-pilazantsara sy ara-pivavahana rehetra ity fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana ity ny antony ary dia zao voalohany aloha mety toriteny mahazatra anao dia ny hoe te ho tahina ve anao te hanana an'izao ve anao te handray an'izao ve anao te hahita fahagagana ve anao sy ny sisa efa me mivadika moa io ao anatin'izao fotoana iainantsika zao dia efa fanentanana eno any ambadibadika an'irey le hoe teo miliardera ve anao teo millionnaire ve anao afaka ray volana ianao milliardaire afaka ray volana ianao millionnaire dia zay moa tena malala fa tsisy akory ny olona lasa milliardaire ao anatin'le fotoana voateny ka tsy zany ny zavatra ho resahantsika eto fa ilay hevitra lehibe hoe fampianarana avy any an-danitra zay zany no resahantsika tao anatin'ity fandarana ity ka maro ny loha hevitra hitao anatin'izany fa ny anio aloha iaho dia sokafantsika amin'ny fampahafantarana hoe inona no mahatonga amin'ny teny sy milaza fa fampianarana avy any an-danitra ity ary indrindra lay rentsika hoe lehilahy nisy hono Jesosy Kristy dia zao ary tantara kely no tantaraiko anareo samy mihaino tsara samy manam-paharetana izaho hitanao zao pastoera fitiavan'erinirina dia nanana ny mba tanjona ny eritreretiko tany aloha tany nianatra ary nyeritreritra hoe rehefa mba tafita amin'ny fianarana dia zao ny ataoko dia niezaka fa zao nefa hitanao zao mitorina ny tenin'Andriamanitra mampianatra soratra masina tsy zany nefa ny tanjoko inona ary nahatonga an'izany izaho moa tamin'ny mbola kely dia tsy dia hoe mpivavaka loatra fa isa-taona zay vao mba hoentiny ny ray aman-dreniko makany am-piangonana isaky le krismasy sy ny sasakalina dia izy moa tsy tadidiko tamin'izany hoe ohatra zany koa ve samba mivavaka ihany isaky ny alahady tamin'izany fotoana izany tsy fantatro fa
za zany tsy de mpivavaka loatra aloha ary tsy nahalala ninninona momba ny zavatra voasoratra ao anaty baiboly na de kely azy. Ohatrany hoe mahazo akanjo voavofotsiny rehefa krismasy de mandeha mivavaka, de tonga ny ary moa tsy fantatra akory le mivavaka fa de mba hoe tonga any fotsiny. Dia nanomboka tamin'ny 5 taona tany hoany a, de nisy fiangonana ray zay tany akaikinay tany. Io fiangonana io zany dia nanao asa fitoriana tao amin'ny toerana misy azy akaikikaikinay ihany. Tsy nahalala an'izany fa nisy fomba fiasan'Andriamanitra zay atao hoe tsy takatry ny saina no nahafahako nahalala fa misy fampianarana ataon'io fiangonana io. Efa somary taraiky ary satria efa famaraparanana n'ilay fampianarana no tratrako tamin'izay fotoana izay. De fampianarana vitsivitsy no reko a fa naharesy lahatra mihitsy ary tena nambabon'ny foko hoe tena marina zany. Teo aho vao nanomboka nahalala an'izany baiboly zany, nanomboka nahafantatra ny zavatra voasoratra tao anatin'izany baiboly zany, fa ny talohan'izay tsy nahalala ninninona hoe zany baiboly zany. Dia nasintona le fampianarana ary resy aho a de nanolo tena hivavaka tao amin'izany fiangonana zany. De rehefa tonga tao de mbola nianatra, nampianarina ary ny zavatra nisongadina tamin'ny fampianarana azoko tao de hoe misy an'izany fiainana mandrakizay zany, misy an'izany lanitra zany, fa ny tena napetraka tao anatin'ny saiko de hoe io fiangonana io, le fiangonana nidirako zany no fiangonana farany ary fiangonana tena marina. De zay niletika tao anatin'ny saiko, any ka niraikitra tao ny foko, niraikitra tao ny fitiavako, niraikitra tao ihany koa ny vatantenako, tsy nihevitra aho hiala tamin'izany fiangonana zany. De nivavaka nanompo an'Andriamanitra tao anatin'ny fiangonana zay noheverina fa fiangonana marina io tamin'izany fotoana zany, nandritra ny taona maromaro vitsivitsy. Rehefa nandeha teny ny fotoana, zao ny zava-nisy. Nisy fotoana anankiray ary nahalalako hoe mangeta entan'Andriamanitra, ary nisy fotoana iray ihany koa nahatsapako hoe te hivavaka ho an'ity fiangonana misy ahy ity aho. De nisy mirahalahy zay a niarana napa-kevitra hoe deo tsika hitondram-bavaka n'ity fiangonantsika ity. Dia nanokana andro ary izahay hivavahana ho an'io fiangonana io sy anambarana ny etaetanay amin'Andriamanitra. Misy etaeta lalina zay tato anatiko fa tsy ho voateny eto le izy a noho ny akely ny fotoanantsika. Fa nanomboka nivavaka izahay ary tamin'io andro anankiray io. Zay moa zany tamin'izany efa mpivavaka foana isan'andro fa tamin'ity fotoana ity zany de natokana mihitsy ty andro ity hoe hivavahana ho an'ny etaetantsika ambara amin'Andriamanitra sy hitondranam-bavaka n'ity fiangonantsika ity. Dia nivavaka izay nanomboka tamin'ny 7 teo eo, fa somary maizimaizina zany. De nivavaka ny antso an'Andriamanitra, nivavaka. Rehefa tokony ho tamin'ny 7 alina tany hoany a, de nisy zava-magaga niseho tao amin'ilay trano nivavahanay. Ny trano nivavahanay moa tamin'izany dia trano kely a 3 mètres sur 4 eo, efitranoko izy io tamin'izany fotoana zany. De tsy nisy jirama na jiro elektricité fa jiro lapiziny nampiasainay tamin'izay. Somary maizimaizina ihany zany ho an'izay mampiasa an'izany raha oharina amin'ny hoe jirona jirama. Fa rehefa tamin'ny 7 alina tany nisy mazava tao amin'le trano, zany hoe hazavana avy any an-danitra any a, tsy voasaka ny tafitrano fa tonga de nanazava ny tao an-trano rehetrarehetra. De gaga izay niaraka tamin'izay mazava zay, zay hoe tsy hita zay anoharana azy hoe ohatran'ny hazavany inona, fa niaraka tamin'izay mazava zay de nisy feo eny tao anatin'io hazavany io. Tsy nahita tarehan'olona, tsy nahita endrika, tsy nahita vatana, fa naheno feo. Ny teny tamin'ny teny malagasy. Ny teny noteneniny tamin'ny teny malagasy voalohany indrindra tamin'izay de hoe izaho Jesosy Kristy no manatrika anareo eto. Zay zany ny teny enina mirahalahy tamin'izany, izaho Jesosy Kristy no manatrika anareo eto. Tena faly ny tenako tamin'izany satria fahagagany zany. Dia tsy tapitapitra zay a tao anatin'le hazavana ihany, zay tsy nahita tarehan'olona, za tsy nahita ny hoe vatany na endrika Jesosy, fa feoany no henoko ny teny tamiko tamin'ny teny malagasy, satria izahay moa malagasy de teny gasy ny resahany taminay.
dia henoko avy eo misy tanana manositra ny lohako sady ny teny tamiko hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Tsapako zany tamin'izay hoe tanana ny Jesosy zany mipetraka amiko zany sy manositra ary ny teny tamiko hoe vitao ny asan'ny fahamarinana, satria izy no nilaza voalohany hoe za Jesosy Kristy no manatrika anareo eto, dia nomeny baiko aho sady nosorany tamin'ny tanany mivantana hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Dia zay ry sakaiza malala raha somary raisina avy hatrany aloha no mahatonga ny anaran'ity fandarantsika ity hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Baiko nomeny Jesosy ahy izy io, tsy olombelona no nanome baiko ahy fa Jesosy Kristy mivantana izay miteny tao anatin'ny hazavana. Dia tamin'izany moa mbola somary kelikely ihany ary le resaka hoe fahamarinana tsy haiko, dia izao no nambarako tao anatin'ny saiko tao hoe Jesosy, za ve sady mbola kely no tsy mahay an'ilay fahamarinana, nahoana no za nomeno baiko amita ny asan'ny fahamarinana. Dia namaly izy fantany tsara no tao anatin'ny eritreritro tao, dia namaly izy hoe aza matahotra fa ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Zany ny teny nomeny azy zany. Faly tanteraka satria Jesosy no ampianatra ny fahamarinana rehetra ao anaty baiboly, indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Zay no nahatonga nametraka an'ilay filazana sy fanentanana hoe Apokalipsy tena izy, satria Jesosy mivantana ny nampianatrahany izy io, fa mbola ho avy ny fotoana ahafantarana ho an'izany, fa manaratsy tapaka an'izao fandarana izao. Ny tiako tsindriana arak'izay tantara izay dia izao Jesosy ny nampianatra ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly. Za tsy nianatra tany amin'ny hoe olombelona zay fantatra hoe mpampianatra baiboly, ary za koa tsy nosoran'ny tanan'olombelona zay fantatra hoe pastoera mpanositra pastoera na mamoaka olona ho pastoera, tsy renina nositra amin'ny pastoera fitiavan'heriny ireny, fa ny tanan'i Jesosy mivantana no mipetraka teo ambony lohako, izy no nanositra mivantana ary izy no nampianatra ahy. Tady ity zay. Dia ireo zavatra nampianarin'ireo, ireo nampianariko anao reo. Voavaly ao anatin'ny zavatra nampianarin'ny Kristia be dia be ny fanontaniana rehetra izay manitikitika ny sainao, na io momba ny hoe inona ny andro tena hivavahana, na io hoe inona ny tena andro nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo, na io hoe inona ny zavatra hitrangany amin'ny farany any, inona ny zavatra ho avy eto amin'izao tany izao, sy ny zava-miafina maro. Fa manentana antsika rehetrarehetra aho, ary raha tsy tapaka ity fandarany ity, fa ilainao amin'ny maha ianao anao io ny mahalala n'ireo zavatra nampianarin'i Jesosy ary io. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe fampianarana avy any an-danitra, satria tsy olombelona teto ambonin'ny tany nampianatra, fa Jesosy Kristy ilay any an-danitra any, ilay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra ray amin'izao fotoana izao. Izy no nampianatra amin'ny pastoera fitiavan'heriny, tsy fampianarana avy etỳ an-tany fa fampianarana avy any an-danitra. Zava-marina zany tantaraiko anao zany, ary be dia be ny zavatra mbola azo resahana sy tantaraina raha ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany, raha niseho tamiko Jesosy tsy ndre mandeha tsinindroa isan'andro tany am-piandohana, fa za zany dia miteny. Zay no mahatonga miteny hoe hafa noho ny fandarana rehetra ara-pilazantsara sy ara-pivavahana zay efa hitanao sy arahanao foana ity fandarana ity. Tsy mitaonanao na manentana anareo ihany koa aho anakareny ho miliardera na hoe andray fahagagana sy ny zao, fa zao manentana antsika rehetrarehetra aho anaraka ity fandarana ity mba hahalalanao ny zava-miafina, ahafantaranao ny zavatra ho avy, ahafantaranao ny anjaranao ao arinao sy ny zavatra ho tonga aminao sy miandry anao eto amin'izao tany izao. Zany ny zavatra ho resahana eto, ary indrindrandrindra ampahafantarana anao hoe inona ny tena fahamarinana ao anaty baiboly, satria zay le nampianarin'i Jesosy aho. Fa tiako tsindriana aloha alohan'izany rehetrarehetra izany dia izao, raha mino ianao zany ny zavatra ampianariko anao, tsy za no inonao fa Jesosy zay naniraka. Raha ekenao ny zavatra ampianariko anao, tsy za no ekenao fa Jesosy zay naniraka. Fa raha sanatria koa ianao mandà na manohatra ny zavatra ampianariko, tsy za no lavinao, tsy za no toerinao, fa ilay nampianatra ahy sy naniraka ahy Jesosy Kristy. Mino nefa hoe anana fahendrena isika ka tsy hanao an'izany. Ka zao rehefa manaraka n'ity fandarana ity ianao, dia aza ivelona ny sainao hoe handana hanohatra,
Misy moa manontany avetrany ary mino fa aminareo zay mijery azy dia efa manana zay fanontaniana zay ny sasany hoe tena Jesosy marina ve zany fa ny baiboly enkeny efa nilaza fa misy Kristy santoka sy ny sisa sy ny sisa. Be dia be angamba no azo anam-porofona ny valiny zany rehetrarehetra izany. Fa ianao rehefa manaraka n'ity fandarana ity dia zavatra iray no jereo sy porofoy. Misy teny napetraka Jesosy ary Jesosy nefa niteny an'izany inge hoe maro no avy amin'ny anaraka anao hoe zaho ny Kristy. Mitandre moa izy fa misy ny ambody mitafody janak'ondry mpaminany santoka sy ny sisa. Fa zavatra ray no napetraka Jesosy raha mamaky an'izay teny zay ianareo, ny voany no ahafantaranareo ny hazo hoe Kristy. Tsy misy ny hoe paiso no ambolena ka zavoka no tazana, ary tsy misy hazo tsara mamovo ratsy hozy Jesosy na hazo ratsy hamovo tsara, fa ny voany no ahafantaranareo ny hazo. Ka zao ary zay vo zay dia ny baiboly. Raha mitaona na nampianatra ka mifanohitra amin'ny zavatra ao anaty baiboly, ny zavatra nampianariny sy tomany zay le santoko zay. Zay no nataoko hoe arao foana ny fandarana dia ho hitanao fa baiboly nampianariko eto satria io no nampianarin' Jesosy ny zavatra ao anatin'io no nampianariny ilay antsoina hoe fahamarinana, ary ny apokalipsy tena izy. Ka zao androany moa fanokafany ity mbola tsy misy fampianarana be hoentiko aminao, fa fampahafantarana tsotsotra zany zay netiko teto zay ahafantarana hoe zany ny votoatin'ity fandarana ity. Fa manomboka amin'ny fiarahantsika ao aorianan'ity androany ity dia ivelatra aminao ny fahamarinana ao anaty baiboly. Dia eto dia efa manafatra zany hoe azadino rehefa mandeha ny fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana dia samy mba maka baiboly ianareo, dia samy maka kahier sy stylo. Satria nahoana tianay mihitsy zany hoe ny masonao no mahita n'le tena teny voasoratra ao anaty baiboly, ka rehefa miteny andinin-tsoratra masina dia ianao koa mijery. Amin'izay zany miala amin'le hoe tenenin'olona fotsiny ianao hoe zao hoe dia manaiky fotsiny ianao hoe ye. Fa amin'izay zany hitanao mihitsy le hoe nisy zavatra nampianarina anao ohatra hatramin'izay mety firy taona hoe zao ny zavatra izy, fa manomboka zao ianao dia hita ao anatin'ny baiboly masonao mihitsy mahita hoe ay tsy izy iny kay, fa zao ny voasoratra ao anaty baiboly. Zay ny tombony lehibe amin'ity fanarahana ny fandarana vitao ny asan'ny fahamarinana ity. Ianao mety mbola tsy mahalala hoe inona moa nefa ny zavatra tombontso azoko na manaraka an'izany na tsy manaraka an'izany, ary na marina ny na tsy marina ny mampaninona moa tena arao ny fandarana. Fa ato amin'ity fandarana ity no afantaranao tokoa hoe inona ny miandry ny olona zay manaraka ny teny voasoratra ao anatin'ny baiboly, ary inona kosa ny miandry ny olona izay tsy manaraka ny teny voasoratra ao anatin'ny baiboly. Fa ny tsy fahafantaran'ny olona an'izany mantsy no mahatonga ny olona anaonao foana sy tsy vaky loha ary iteniteny foana tahaka izany. Misy teny anankiray ampahafantariko anao kely fotsiny, tsy mbola fampianarana ity fa anamafisako an'izay teny izay. Raha manana baiboly ianao dia afaka mandray sahady. Vakina ny Matio 2:20 dia ny andininy 7:20. Matio 2:20 andininy 7:20. Dia raha hita ny teny dia vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy. Matio 2:20 andininy 7:20. Zao ny voalaza ny teny ary. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Tady io zany na ianao mpivavaka, mety efa tena mpivavaka mafana fo, mety misy kosa olona tsy mivavaka fa taitaitra n'le fanentanana sy ny sport fotsiny dia andeha mba hijery an'izany fandarana zany fa ohatran'ny mahaliana izy zany. Dia manomboka izao ianao manara-tsy tapaka n'ity fandarana ity. Ny teny vakitsika dia nilaza hoe Jesosy namaly hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Zany hoe na ny mpivavaka na ny tena mpivavaka be na ny mpivavavavaka fotsiny misy olona tahaka an'izany mantsy. Dia na ny tsy mpivavaka ihany koa dia izao no nambaran'i Kristy Jesosy, mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Ilaina ny mamantatra ny soratra masina. Zay no tady io izay riava malala. Tsy ampy le mivavaka na dia mafana fotaky n'inona renao, tsy ampy le hoe mitalao amin'Andriamanitra an-dranomaso intelo isan'andro, tsy ampy le miditra am-piangonana foana, mihaino toriteny, mihaino hira ara-pilazantsara,
sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny zavatra tena ilaina araka ny teny nambaran'i Kristy dia hoe ny fahafantarana ny soratra masina. Fa ho diso hevitra ianao raha tsy mahafantatra anio. Ary zany diso hevitra zany dia zao tsika zao aty Majunga. Raha ianao zany mieritreritra hoe ho any Antananarivo, dia mandray taxi borosy ianao, dia hitanao tsara ny lalana makany Antananarivo raha miala eto Majunga ianao. Fa rehefa misy olona diso hevitra dia zao, ho any Antananarivo ny tiany aleha, rehefa tonga eo Ambondromamy izy dia mivily Menavaratra makany Diego. Nefa any Antananarivo ny tiany aleha, dia ny lalana makany Diego no alehany. Dia fantatro tsara tsy tonga any Antananarivo izy fa tonga any Diego. Dia ohatran'izany ny olona diso hevitra, ohatran'ny hoe raha mahandro vary ianao na manao laoka ohatra, dia hafa ny vary hafa ny laoka. Misy indray ny lasary, ataontsika hoe lasary concombre na hoe lasary manga, zay ngamba be dia be mpampiasa aty ihany koa. Dia rehefa hinambary ilay olona zany fa raha diso hevitra izy, dia ilay laoka indray ataontsika hoe henany laoka henombo ohatra, dia iny indray no nataony lasary. Tsy nandrahony iny fantetehany tsara nataony ohatran'ny fitetika lasary manga reny, dia nasiany vinaigre, nasiany sira, nasiany menaka, nasiany sakay, tsy nandrahony. Fa le manga indray no nandrahony tao anaty vilany. Zany ny olona rehefa diso hevitra zany. Tadidio tsara fa efa henontsika io, mahadiso hevitra nareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina. Nahoana moa? Voalaza ny Baiboly angera mamaky sika Hosea 4:1-5 misy an'izany eo anaty Baiboly eo. Hosea 4:1-5 manambara hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ary ao amin'ny teoria dia milaza mihitsy raha misy olona manda fahalalana dia ho lavin'Andriamanitra ihany koa izy. Zava-doza zany hoe ho lavin'Andriamanitra zany ianao Mbola fantatsika moa zavatra miandry antsika olombelona amin'ny fanarahana tsy tapaka an'ity fandarana ity, dia any no afantaranao hoe raha mandahan'Andriamanitra ianao ka ho lavin'Andriamanitra, inona no miandry anao? Zava-doza, tena zava-doza. Fa zao raha tsy tapaka ny fandarana dia ho fantatrao ny mikasika an'izany zavatra zany. Ary misy teny mavesatra, tena mavesatra ao izay azo noraisina fa ny fotoanantsika moa efa kely dia tsy ho vakiako intsony. Ao amin'ny Galatiana 5:7 Galatiana 5:7 izay milaza hoe Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa zay efa afan'ny olona no hojanjaina. Tadidio zany, ianao mety tsy nahalala, ianao mety tsy nieritreritra, ianao mety tsy nihevitra ninninona, fa ay isy fotoana hijanjan'ny olona ny zavatra ataony rehetrarehetra ao arinao. Zany ny zavatra hoentiny eto amin'ity fandarana ity, ampahafantatra anao an'izany rehetrarehetra zany, fa tsy andrebireby sy andambolambo anao fotsiny hoe anakarena, hotahina, anana an'izao sy ny sisa sy ny sisa. Tsy zany no entiny eto amin'ny fandarana, fa ny anomana antsika amin'izay mba hiatrika ny zavatra ho tonga sy miandry antsika ao arinao. Ka na ianao efa mpivavaka na ianao mbola tsy mpivavaka, zay malala fa mety misy mpitory filazantsara, pasteur, mpampianatra any amin'ny fiangonana any, mpitory teny, mety efa be dia be ny mpivavaka efa manana andraikitra mijery an'izao fandarana izao faly mandray anareo ary manentana anareo andray koa ary tsy tapaka ary ny fandarantsika. Afantatra zavatra maro ianao ary afantatra n'ilay antsoina hoe fampianarana avy any an-danitra. Manasantsika ary arak'izay mba anaraka ary ny toyan'ity fandarana ity, fa eo zany no ahafahanao mandray ny fampianarana voalohany ao anatin'ilay hoe fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Reto amin'ny Sisely TV anao zany dia amin'ny alakamisy ho avy izo indray ary ny fotoana manaraka amin'ny 7:30 dia tiako zany raha mba hoe hitondra namana ianao, zany hoe ampafantatra ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, ny mpiara-mivavaka, ny mpiray tanàna sy ny sisa rehetra izay mety mbola tsy nahalala ny fisiany zao fandarana izao, dia ilazao izy mba hijery ary ny Sisely TV amin'ny alakamisy izao amin'ny 7:30 dia eo zany no anomboantsika ary anaraka ny fampianarana voalohany. Tapitrary ny fotoanantsika
fa isorana isahady ianareo naritra nijery izay fanomboana fanokafana izay ary tamin'ity androany ity ary dia mirary ny fitiavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra izay ho amintsika rehetra. Aza dino ary ny manaraka ny toen'ny fampianarantsika amin'ny alaka misy ho avy izao amin'ny fito sasany ariva ihany eto amin'ny CICL TV dia ilazalazao ihany koa ny namany misaotra be deabe antsika ary samy tain'Andriamanitra daholo. Paster fitiavana Erinirina manao velo mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Fampianarana avy any an-danitra, lehilahy nisehon'i Jesosy Kristy nametrahany tanana ary nampianarina mahalala ny zava-miafina manambarany ho avy. Anasananao ary eto amin'ny CICL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny fito sy sasany ariva. Hitanao amin'izany ary ireo loza ho avy eto tany ny tena andro nahafatesan'i Jesosy, ny momba ireo faminaniana rehetra teto Madagasikara, ny apokalipsy tena izy sy ireo zava-miafina maro. Aza dino ary fampianarana avy any an-danitra, tsy nampianarin'olona fa nampianarin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny CICL TV isaky ny talata sy alakamisy amin'ny fito sy sasany ariva. Afatra farany ho an'izao tontolo izao.